Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malaimisaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe IVALOZAKO. Tantara nosoratan'ny Alko Tefson sy Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Tsiry, Iary, Tovo ary Saloy. Nandray feosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Oy, efa say mampaniny klaxon izay Patrika fa raso voaina. Tô ela be vao mivoaina e. Azafady fa variana loatra teo ambody fitaratra dia tsy naheno fahatongavanaoko. Fa aiza lala no hainao indray ny azakazaka ny movavady aty? Mbola ao amin'ny dosy izy. Sady izay hamovavady koa ve dia endrasana mpanampy e. Za nge tsy malemy e. Tsy malemy tokoa saingy mitondra ny voalohan-janako ka tena tsy ekeko hoe andrera tena be loatra tsony. Kibo mbola tsy ampidimy volana fa aza dia atao mampanahana ohatr'izany moa e. Ary hoeto aty hoetiko ny kitapinao dia ndao hiditra any an-trano. Ae, ty ary, ndao. Fa naninona izany nody alohabe? Andro vao amin'ny 4 nge izao e. Tena nanao fananiana nody aloha mihitsy fa tsy tiako handeha irery ianao rehefa aveoko. Ry mama mantsy efa hainao ihany fa miasa lavaka tsy azo eterana amin'izany mihitsy. Tokoa moa efa niteneniko anao an'keo fa andeha hisafo andra ny tolakandro. Ie, 4 volana tokoa moa izany izao irotsikely io e. 4. Sahady ve? Ie, somary kely somary rehefa izy ozy dokotera mahefa ka ilaina fitandremana be. Nena zany aza tsy misy atahorana intsony io fa aza manahy ianao e. Tsy matoky amin'ny mahefa nga ianao? Amin'ny mampinamana anay aloha dia tena matoky azy ana dia eo ihany aza le toetrany tsy dia mivaky loha izay indraindray e. Amin'olo-kafa kosa izy mety manao an'izany fa tsy amintsika e. Efa hatramin'ny ela mihitsy nge tsika no efa nifanerasera sy nifandray taminy e. Nifandray akaiky taminy mihitsy. Mino an'izany koa. Fa raha hiaraka amiko andeha hisafo ianao dia endraso anaty tômôbilina fa andeha hanao akanjo mafana vetivety a. Ok ary, to dia andrasako an'izany. Ie, tongotsika dia aleo ajanona eto ivelany eto ny tômôbilina aloha. Ary nga tsy mandray olona indray hono izany mahefa no miditsy ohatry ny mahazatra ny vavahady. Eny tokoa kanefa azo antoka fa ao an-tranony eo ihany izy saingy tsy nanokatra ny kabinet fotsiny a. Andraso hoe fa ho ampaninoko ty sonorité vetivety. Patrika. Salama. Docteur Mahefa dia ahoana salama? Salama tsara fa riantso no tonga hoe anao hoe koa araka le rendez-vous ny fanarahanareo kanefa ianao aza toatra ny hoe tsy mandray olona anao sa diso ve? Ay, tokoa moa. Tena tsy tsaroko. Fa aiza madama? Efa tia tamity izy ka, tia tamity izy. Manao ny dokotera? Salama tsara. Ndeha zatsy izy ary. Midirina reo fa hidiko ny vavady a. Ie, misaotra. Raha ny marina efa niomana ny tsy asa mihitsy andro any tolakandro kanefa tsy maintsy raisiko ihany ianao. Fotoana efa vita raha teo ny antsikako. Ka dia maka sitraka ary izany e. Ka manarahary riantsoa. Patrika kosa afaka miandry etsy an-jaridaina etsy. Ndraso aloha. So dia mba tsy tokony handray tokoa ary ianao dokotera. Fa ahoana indray ary. Ka ohatra ny ainoko fofona ataoko izany ianao sa diso a? Jereo fa na masinao koa aza menamena be. So dia manahirana ka.
Ny kongy afaka miandry kely fa tsy maninona Aza manao izay mampime kory Riantsoa. Matoky fa tsy sanatria olona mamina varimbariana kory no andray anao. Aza matahotra moa e. Ka sao de tsy olana re zany ry Riantsoa fa aza be fanahina eo anao Eno hitako tsy zazakely akory dokotera ka tsy ahalala izay tokony ataony. Ely zany fa midira aty amin'ny efitra fandraisany. Miandry eto aho zany Tsy ho ela. Mandrosoa Riantsoa. ao ary Mba miavaka raha samy dokotera koa ty mahefy ty ka tsy araka ny maha dokotera azy ny toetrany. Raha jerena zao iry andavarangan'le ry dia totavoangy toka sy bandy vitsivitsy miandry azy noho ny revy eo amin'ny zareo ny tazako io. Vakiana fotsiny hoe ny fiaraha mirevy amin'ireo naman'ireo zany nahatonga azy tsy nanokatra ny kabinet ny androany tolakandro. Solo fa mbola tsy tena mamy le ry tsy mbola nisy fiovana ve izy dokotera? Somary marefy ihany kanefa ataoko fa tsy misy atahorana raha voatandranao tsara ireo toromarika ny lazaiko ireo Dia mandra-pahoviana zany no anarahako an'ireto fanafody reto. Mandritra ny fotoana tsy voafetra fa zao mila miverina ty ianao fa karay volana mba ahitantsika izay mety ho fiovany. 10 mililitra maraina, 10 mililitra ny hariva. Izay no soratanao ato anatin'ny karneako ato. Izay indrindra 10 mililitra maraina dia 10 mililitra ny hariva. Dia io boaty raha io sisa no ato amiko fa any amin'ny farmasia anao no mividy ny fanampiny asehoy azy fotsiny ty karne ty. Nefa to 5 mililitra no misoratra amin'ity boaty nge sa? Afaka mandeha amin'izay ianao ka. Eny ary sasa miandry akoho izay patrikako. Ndao ary. Ohatran'ny reraka be nge ny fahitako ankala Riantsoa zany. Maharary nga tsy hay mihitsy ry mama. Teo aloha lazaina fa ny zaza ao akibony no marefo fa izao indray dia izy mianaka mihitsy nge miaraka tsy salama ry mama Tsy haiko fa hatramin'ny nanarahako an'ilay fanafody nomeny dokotera mahefany dia tsapako ohatra mihereraka sy miovandreo manalina zany ny toe-batako Zany ve? Tsy fantatro mihitsy izay antony. Ka inona moa tsy hiverenanareo any raha izany Ka tsy maintsy hoany mihitsy ngamba izay raha pitso Zay mihitsy. Androany raha teo mitapotra ny ray volana nomeniko. Fa hono fa maninona nefa mama raha mijanona kely aty aminay aloha mandra-pahasalama tsara ny Riantsoa hoana. Tsy azoko atao zany ka. Tediavinao atao koa izany asako. Za indray nareo sy le asa lava tsisy farany ty. Atakalinareo asa vera nga zafikelynareo. Avelao amin'izao patrika fa ho ahilo ny aiza kosa ary ny zaitra sy ny komandy be dia be enjehany raha hijanona aty izy Sady nareo nge tsy inona manana mpanampy. Ska na zany aza ry mama. Ny zavatra ohatra izao mihitsy ny tena ilaina ny mahareny anao. Ajanony ihany izany resaka izany dia atsoa mahefa fa sao dia tsy ho raisiny eo indray tsika raha-pitsoka. Ok ary. Tena reraka be marina ianao zany nefa narahanao atsakany sy andavany tsara ve ny traitement? Mazava ho azy. Mahagaga indray zany Ao ary hoe mitsora kely eto ianao dia mba akariko elo hoe ny akanjonao azafady. Zaho. Ary tsy ohatran'ny mahazatra fa aingana be mihitsy ny nametrahany an'ireo fitaovana amin'ny vatako Inona indray re izao no mety ho lazainy avy eo Zay. Afaka miarina amin'izay ianao fa hijery ny valiny fizahany etsy amin'ny écran izy Eny ary. Inoko kosa aloha fa tsy hivimbina fanafody intsony rehefa mivoaka eto Tena leo be sahady Ohatry fa inona ny hitan'ny dokotera ao amin'ny écran any toa ohatry ny hendratra tampoka teo ianao? Meo anamalako hoe iny karneanao iny zafady. Karne misy ny anaran'ilay fanafody nasaina vidiako ve? Eno iny indrindra haingana ianao Ty ary
ao e zafady ohatray tovony sokafanao le carnet dia niova be tampoka teo ny endrika eo dokotera tsy azoko fa ahoana ndaso aloha dia sanatria ve dia mbola hitraité an'io fanafody io mandritra ny ray volana indray izay mianaka dokotera eo variana be nao zafady zao ry antsoa tsara raha janona kely aloha traitement io fa fanafody hafa indray no alaina hoe tsy amin'ny farmasia mba hanohizana amin'ny fikarakarana anareo mianaka zany ve aleo zay mihitsy ka fa manahoana nefa ny fahitanao an'le zanako mbola mijanona ho kely somary foana ve hatramin'izao reo e rehefa nisoratako ireo momba n'ireo fanafody vidinao dia zay ngamba aloha fa mahazo mandeha amin'izay ianao e endray ary velomy dokotera veloma ry antsoa mandram-piona dia mirary fahasalamana e misaotra ohatra ny tsapako ho hafahafa izany koa dokotera androany a tsy haiko hoe inona ary no antony ho tonga tokoa ty le fotoana ny andrasantsika efa ela ho tonga ihany kialarojo kely ny dada fa ela ny ela tsy ho ela tsony ozy izy mahefa fa tsy maintsy amin'ity herinandro ity zany mihitsy mety ho anio mety ho apitso efa nafarako aloha mama dia milaza ho avy eo izy raha rive matahotra ary patrika ka so dia mba tsy ho ampy amoahana an'io zasy io ary ny herikely ato anatiko vitanao io hoe vitan'ny hafa koa ve dia tsy ho vitan'ny vadiko hoe zasy ny hafa tsy mitovy ka reraka be kely ny heriko asa mety mitovy amiko ihany koa ngamba rojo kely za koa moa tsy mahafantatra an'izay momba azy tsony satria tsy mety milaza ninina amiko mihitsy nge mahefa rehefa makany amin'ny ahy mifanafody foana nataony sesilany nefa arakaraka ny hinanako an'izany loatra voamaika mahakely ny haiko kanefa efa ho mila isan-kerinandro mihitsy nge nareo mianaka no jereny ny fahasalamanareo e matetika mihitsy azy izy no mandalo aty an-trano tena hitako hoe angarandra samy reny mitondra voka mihitsy azy ianaoko tsy haiko raha mahatsikaritra ianao hoe fa tao anatin'ny 5 volana farany dia lasa niova be izany mahefa ohatrany hoe lasa hafahafa be izany hafahafa hoana e tsy haiko e ohatrany hoe misy zavatra tandrova mafy tsy ho fantatsika izany tena manahy mihitsy sanatria misy zavatra feniny amintsika za tsisy an'izany fa ny sainao mihitsy no efa lasa lavitra e raha dokotera mahefa indray atokisako iny fa mba firy taona tokoa moa izy iny 5 angamba raha tsy diso nefa dia mbola tsy mba mieritreritra an'izay hoe hanambady any hatramin'izao ianao koa ve dia ho vahiny amin'ny toetran'iny e mahefa nge iny e tsy mety ho matotra mihitsy iny ahoana ohatra misy zavatra manindro natapoka ny anaty kiboko any kay zany ve ay patrika ho teraka gamba andraso loha ary loha iantso amin'ny mahefa e aiza moa le telefonako teo koa tsy le ty e andraso loha lohatsona tena tsy trahatrantso le ry misaotra an'Andriamanitra fa izay mampaneno soana ery izay mama okizay ry antsoa tsy misy azotsika atao tsony nefa manaiky izao lahatra ny mpahary izao tsika zany tsy mananjo andana hitsipaka tolotra sy ny anjara avy aminy tsika rehetsa tokony hisaotra azy azy sika satria mbola fitahiana avy aminy na afahandry mamoaka tsy mpahatsarotana io zazakely io zany zay moa mangina moa ry antsoa velako ngamba aloha nareo mianaka fa hiantso amin'ny dokotera mahefa vetivety fa somba efa tratrantso ihany izy
aleoko mihitsy aloha mivoaka fa tsy tiako tsikaritra izy mianaka ny fitaika ny ranomasoko eo amin'ny takolako. Ndrisy ry vady malalako mafy miatrika ny zava-misy saingy afaka no aiza moa e. Anjara tokoa dia tsy maintsy zakaina. Aleoloha antsona amin'izay mahefa. Lasa na indraindray le daly iny na ahoana. Allo? Zay ihany ity dokter Mahefa. Patrika, misy vavonga? Ilaza aminao fotsiny aho hoe teraka tolakandro teo ry antso e. Atao amin'ny CSB2 zao zay. Zany ve? Dia ahoana? Arabaina aloha e. Tonga soma tsara zany kalarotsiko. Sady zany moa le anarany? Tonga tokoa saingy indrisy e. Fa ahoana? Mampalahelo e. Tena tsy napozina. Indrisy fa tena sembana ny zanakay dokotera. Ny lohany ngeza be. Tsy mifanaraka mihitsy amin'ny vatany ary mikatona ohatrany hoe tsy misy maso ny havanana zany. Tena mahontsy e. Mahireza rahalahy. Zay ihany ny azoko ambara. Dokotera, ohatrany hoe tsy mahataitra anao akory ve ny naheno an'le resako sa? Raha ny marina Patrika dia efa fantatra hatrany am-boalohany zany saingy ialako tsiny fa tsy sany laza na inona taminareo ah. Patrika, mba trotro sy tambatambazindray aloha rojo fa anamboatra amin'ny fanafotony a. Ay. Sady hatramin'izay nananantsika azy dia tena mbola tsy nahitanao nandray azy io mihitsy na dia indray mandeha aza. Ay, ohatra ty ary. Ty raiso. Somary toatoany eo ny lohany fa tsy zakany a. Ia. Raisa moramora rojo dia misento lalina indray izy. Patrika, tsapako loatra ny fahorianao saingy tsy manatsafidy sika. Fantatro ka. Dia efa nanaiky koa. Efa nanaiky ny didiny ahy e. Tsy maintsy manaiky satria bitika loatra eo anatrehany ka tsy afa-mandahy. Vao 3 volana tokoa moa rojo zao. 3 volana sahady. Hitako efa niaina kely sady ianao a. Ngamba no niady-tsaina ve? Mety hoe arerahana koa ngamba? Ny mpanampitsika koa moa nalefanao nefa zao fahasahiranana zao no tena ilana aziko. Tsy tiako teherana amin'izay olona karamaina ny zanantsika ary Patrika. Ny olona faran'izay akaiky azy aza mila tsy hakarakara azy. Maika fa izay mpanampy ve? Eny e, fa zany loha io ihany fa hono a. Mandritra ny hafiriana tokoa moa zany no hanomezana azy an'ireto fanafody reto. Mandra-panana ny tanjaka mitovy amin'ny zaza rehetra dia tsy maintsy mihinana an'ireo hono izy zany. Ay, ary ianao? Ny amiko efa miverina ohatry ny taloha ny toe-batako. Tsisy atahorana intsony. Ay kosa. Efa tia ilay sirop fa sakafo moramora ny vavany hamahanako azy ary e. Ao ary, ao. Patrika. Dokter Mahefa. Ahoana? Salama tsara ve? Mahazava seza aloha, petrapetra. Mba ampiana kely vera anankiray nge azafady e. Anankiray ihany ka. Ia, misaotra. Io rangahy, atao fitiaza mihafahafa fa inona ary ty? Tena mba tsy napoziko mihitsy ny ahitanareo amin'ny tony toerany tony Patrika. Tsy azoko. Fa nga moa natokana ho an'ny olona ohatry ny ahoana moa zany ny bara aminareo ko? Asa, ho an'ny olona ohatranay ohatra, ny célibat, ny mpanalazy, ny tsy manako eritreretina sy ny sisako. Ene, maro zany saingy tsy ampy ny voalazanao. Matetika idiran'ny olona mivesatra olana koa nge izy tony e. Indrindra ny olana saribahana na ny olana tsy azo vahana ohatran'ny anay. Ka nefa ka tsy ho adinonao fa tsy vahaolana ny alikaola. Ene, tsy diso nge zany e. Saingy tsy hamahany olana nge no alehako ato fa mba hanadino kely azy fotsiny e. Or Patrika, tsy ampiova na inona ihany koa nefa ny fanadinoana.
raha ny marina nge dia tsy le olana ntsony zao ny olako fa le eritreritro zavian'ny andro aman'alina ny tsapako ohatry ny hoe mikika efa 3 taona sady tokoa no rojo. Andray 3 taona amin'ny volana ambony io izy zao. Nefa raha nga hatramin'izao dia mbola tsy miteny foana izy matory lava koa satria tsy mbola mahazaka ny lohany ny vatany. Ny traitement nefa mitohy tsy misy farany mihitsy. Zany no io lohany io zao no hitako tena mampijaly azy loatra. Misy rano mipetraka ho ny ao araka ny teneninareo dokotera-mpanaraka amin'ny fahasalamany ihany ko. Izay mihitsy. Ary ny tena mahaotsy ange dia ny fahafantarana fa tsy ho sitrana ntsony mihitsy ilay zanako fa hijaly ohatran'izany foana mandra-pahafatiny. Dia fa noho ny eritreritra amin'ny alikola ve no heverinao fa hampilamina n'izany rehetra izany? Tsy haiko intsony dokotera, tena kivy tena kivy loatra mihitsy io. Aza manary toko rahalahy. Inona fotsiny ary ny maharay-pianakaviana nareo nareo indray ve no ambakain'ny Riantsoa izay no heverina fa fanaka malemy? Ny ondrika lery na hery loatra ary ve ny teniko? Eny tsy eo amin'ny toerany tonga mba ka tsy afaka ny hatsapan'izay iainany. Eny izany rehetra izany mbola azoko heretana ihany fa ny tena ny zaka ny eritreritro dia tia. Hoy ahoana? Mety ho tapitra hatreo amin'ny rojo ny fananana izanaka satria tsy mety mahatazona zaza intsony ny kibon'ny Riantsoa. Hafa jaza foana izy. Noho ny arerahana diso tafahoatra hozy izy nareo mpitsabo ny anton'izany ko. Tena manahany amin'ny hoavin'ny tokantranonay mihitsy indrindra manahany amin'ny Riantsoa koa. Noho izy sisa ny mbola hijoroako ohatran'izao Eny manena loatra izy vaty retiko kanefa moa inona ntsony moa no azoko atao Mba ampiana lasary ray azafady. Efa tonga ianao. Ie. Varinana mpandroan'ny rojo dia tsy nahatsikaritra ny fahatongavanao koa. Tsy mahagaga izany satria tsy mbola ora fidiko koa nge izao no dia aloha mihitsy afa-tsy. Patrika, somary mbola mikorotana kely ny trano fa... Tsy olan'izany efa lasa fahazarana ny mamatana trano mikorotana isan'andro satria sahirana loatra amin'ny fikarakarana ny loja ianao dia tsy mahavita mampiry trano. Ny ondrika izy fa maninona koa nefa ary any nanao fiteny tsy voahevitra ohatran'izany Riantsoa, azafady fa ohatran'ny hoe tsy nihevitra ny akarary anao ary ny teny an'izany. Rojo, mba endriva izany tenin'ny daty izany. Marina kiny azy nifadoka loatra taminao tokoa ka tsy nisy nataoko naharototra intsony sy akoatranao. Eny marina voalazanao ka. Malahelo loatra anao ary Riantsoa. Malahelo ny tokantranontsika. Tsapako hoe mangatsiaka andro aman'alina ny fifandraisantsika hatramin'ny nahateo an'ny rojo. Nefa dia ho fady soko ve izany? Nanalavitra ny tokantranontsika ny hafanana ary nanomboka nanjaka ny fanginana. Fantatro fa miady saina loatra izy. Ady saina noho ny amin'ny rojo, noho ny amiko koa ngamba. Hany ka na dia ny tenany aza lasa ambany zavatra ka mila tsy ho voakarakara intsony. Kanefa nge tsy fady sonao izany tsy fady soko koa fa samy mahafantatra ny fototry ny olantsika. Patrika, fantatro fa tsy tena mankasitraka amin'ny fisian'ny rojo ato an-trano izy. Izay no isany antony mety hampiendanja ny fifankatiavanay. Nefa tsy fady sonao nge izany
Tsy fahadisoa koa fa samy mahalala ny fototry ny olona antsika. Patrika, ahoana? mba azoko fatarina ve hoe nanomboka oviana indray vadiko ny lasa nandray alikaola? Ka eny e, sendra tafahoana tamin'ny mahefa dia mba niaraka amin'ny fantombera kely zay roa lahy. Nefa aza manahy ianao fa tsy hisy intsony ny fandroany amin'izany e. Fa misy inona vo am'roambe folo sasany alina ange zao ry Antsoa e. Otry ry Antsoa, fa inona mampitomany anao fa misy inona? Patrika, maty rojo. Maninona tsara hoe ry Antsoa, maty ahoana? Tsy haiko e, tsy haiko fa saika hanamboatra ny labany any nahita ny fanoratra fotsy be mivoaka tamin'ny vavany. Mangatsiaka beko ny vatany sady tsepitepitsona ny fony e. Andriamanitra ô. Maty le zanako e. Atao tonga dia hoany amin'ny mahefa sao dia sao. Angany ianao. Tonga dia raiso ary izy fa zaho moa ka tomobila vetivety e. Angany ianao Vity ny fandevenana. Ie, tsy nanano sarotra fa teo tokotany ihany ny safidiana andevenana azy e. Mbola mamerina ny teny fampiononana trany ry izy mianaka. Ary aizy ry Antsoa. Tsy mety mivoaka ao amin'ny efitrano rojo izy hatramin'izao e. Fa ahoana? Tsy izany mantsy fa misy zavatra tiako resahana aminareo mivady a. Nareo telo mianaka mihitsy moa izany e. Niniko tsy nilazaina mihitsy izany raha tsy efa vita tanteraka ny fandevenana. Fa misy inona re dokotera? Eny tokoa. Andraso fa atsoko mihitsy ry Antsoa e. Aok'izao fa azako tabaina izy aloha e. Voadona loatra izy ka mila fitoniana sy aloha izy hiala sasatra mihitsy aloha. Ka lazao ary izay tiana ho lazaina fa mihaino anao izay e. Raha tsorina ry izy mianaka dia fanampozinana ara-tsakafo ny nahafaty an'ny rojo ahoana tsara dokotera? Fanampozinana? Rehefa nataoko ny fizahana dia hitako fa poizina mahery vaika tokoa ny voateliny ka izay ny nitarika ny fahafatesana. Ahoana? Tena azonao antoka ve izany zavatra lazainao izany dokotera? Eny tokoa, amin'ny fomba ahoana moa izany no tokony hampitombona an'izany? Eny e, tsy handresy lahatra anareo mba ino fa ny mampafantatra ny zavatra misy no anjarako. Tsy mino an'izany tsy mino an'izany mihitsy Ka raha izany ny marina, mety ho iza ho ianao nahavita nanapozina azy ohatr'izany? Asa! Adiditsika rehetrarehetra mikarika amin'ny valiny izany. Fa izao, avelako lonareo fa hitsaitsaika kely ody amin'izay ngamba. Mbola betsaka tsinona ny raha miandry Ok ary, ndao fa tsy maninona e. Dia mamerina fankasitrahana trano raha tamin'ny fanampiana rehetra. Makasitraka e. Zay ary fa manaraka e. Ok ary. Zay koa ngamba mba handeha hody amin'izay ry Patrika. Tsy te ho tratra hariva aty marina e. Dia handeha koa ve nareo? Nanary e. Zay ary le tsy fa mampamangy eo amin'ny kala ry Antsoa ao Lasa Eny ary. Ry Antsoa? Ry Antsoa? Vao ity varavarana ity e. Inona foana ary no atao amin'ny efitrano rojo zao e? Aleo raha nga miditra avy hatrany. Ry Antsoa, aok'izay kia, aok'izay. Tsy ho vitako ny anadino an'iny zanako indry Patrika. Eno Zanako tiako loatra inona dia miavaka tsy ohatran'ny zanak'olon-drehetra aza. Sazanamparary ahy iny. Eno fantako nge izany e. Na zaho koa aza nge mba ohatran'izany saingy mahalala mionona rehefa izay ny tan'Andriamanitra fa mahasoa azy e.
Mbola manana ho avy mamiratra ny tokantranontsika na dia tsy eo ntsony azy rojo e. Tsy sanatria momba kory ny ray amintsika fa mbola afaka miteraka soamantsara ange tsika e. Iteraka! Tsy efa niarahana hita ve ny vokany? Tsy mahatazona zaza tsono ny kifiko. Tsy efa intelo fa jaza ve? Sa hodianao tsy tsaroany izany? Eny e, fantatro tsara ange izany e. Kanefa tsy tokony hanary tompy nge ho atsika e. Manana finoana foana fa tsy ho ela dia handray ny solony nge tsika e. Izany ho a. Ary ao fiainiko ny vadiko. Zay aleo tsy lazaina azy ny zavatra ny lazainy mahefa teo sao dia hiteraka olana hafa eto indray izany. Soa aza mba tsy henony ny resaka iny. Riantsoa, tsara raha somary miala lavitra kely an'ity toeran'ity tsika mandra-pahatony ny alahelonao azy a. Tsy mety aminao mihitsy mijanona eto Faravohitra fa hiteraka aretim-po hoanao ny fahitana ny fasan'io isaky ny mivoaka ny trano. Dia andeha ho aiza? Aleo tsika mifidy eny amin'ny tranontsika eny be tongolo mihitsy e. Eny mipetraka aloha mandra-pa. Mahagaga mihitsy tsy nilazany tamiko momba an'izany a. Raha ny marina dia tsy nino izay nilazaiko izy mianaka. Azoko antoka ihany koa nefa fa tsy te hampitombo ny alahelo sy ny adi-tsainao izy ireo ka nisafidy ny angina. Te ilaza amiko ve izany ianao hoe nisy nininana pozina ny zanako? Asa ny saribaliana izany kanefa mampanantena anao fa tsy maintsy ho fantatra marina na ho ela na ho aingana hanomboka amin'ny fikarohantsika. Raha sanatria marina tokoa moa izany dia tsoriko fa tena sarotra tanteraka amiko ny maminavina an'izay mety ho nahavanina an'izany. Azo heverina fanindray amin'ireo olona akaiky azy ihany io e. Asa mety ho ianao ohatra. Mety ho vadinao, mety ny rafozanao na tsy haiko. Mety ho olona akaiky anareo telo mianaka ihany koa nefa e. Ohatra hoe namana akaiky anao, mpiara-miasa amin'ny vadinao sy ny sisa. Mazava ho azy fa tsy ho izaho mihitsy sanatria e. Ozy ianao teo mantsy hoe mety ho ny vadiko tsy azoko. Fa mety ho azo ahahina angaha izy? Tsy fantatro. Tsy teritreritra an'izany kory aho e. Tadio nefa fa vitsy ny olona azonao tsaraina amin'ny endrika sy ny fihetsika ivelany a. Patrika, fantatro fa tia ahy izy. Malahelo ahy. Ary tena malahelo anay mianaka koa. Tena tianao loatra tokoa izy e. Nalahelo anao ihany koa. Porofon'izany ny resaka ataony amiko matetika rehefa mihaona izay. Tia azy loatra letsy a. Tena mampalahelo loatra mahita azy miady saina isan'andro noho izazy io. Manabeny amin'ny tokantranonay mihitsy a. Tsy haikeko lesa raha ny fisian'io zazy io ny hoe andravana na hoe ampian-danja ny fankatiavanay a. Tsy azoko. Inona moa izany tiany dokotera ho tenenina amin'izany? Na tiana na tsy tiana dia sarotra ny mandafa misy ahy amin'ny tsiritsikelikely avy amin'izany teniny izany e. Azonao ve? Nahoana moa na fenonao tamiko ny tena zava-nisy marina ry Patrika? Tsy azoko. Nahoana ny tsy nitsoronao tamiko fa nisy nanapozina ny nahafaty anjanako? Fa iza aloha nilazan'izany taminao iza? Nanomboka oviana ny lasa manafy ny zavatra amiko ianao e. Aza minao an'izany ianao fa tsy marina izany e. Nefa na anaiky ianao na tsy dia mitobina tanteraka amin'ny voalazan'ny mahefa. Ny autopsie ny manapirofo an'izany ka tsy azonao ametrahana devitra tsono ny fahamarinany e. Ay! Ka iza ro no eritreretinao hoe nanapozina anjanakao raha izany? Zavatra tsy azony saina eritreretina mihitsy mantsy izany. Tsy haiko. Saingy tiako milaza aminao a. Fa tsy maintsy hanao ny fomba rehetra mba hanapiako amin'ny mahefa hikaroka amin'ny marina. Ary tsy maintsy handray ny valinasany koa ny olona tsy vanina nanasaraka tamin'ny zanako e. Azonao ve izany e? Ay, azafady ary e.
Nieritreritra mantsy hoe mety hampitombo ny fahorianao indray na fahatarana an'izany dia naleoko tsy nitenenina anao mihitsy aloha. Izany e, raha ny momba ny mahaifa indray tsara raha somary ajanona kely amin'izay aloha ny fifandraisantsika aminy a. Ramatoa Raely, ohatray dokotera marina. Miakara fa lalana ray ihany ny atsika. Ina ary misaotra indrindra tompoko. Hitako tena lasam-borona mihitsy ianao teo a. Nampaneno klaxon nefa tsy heninao mihitsy. Ilako tsy indrindra re. Efa be loatra ny zavatra esan'ny saina e. Ny tena raha teo efa miantitra. No ary mama Patrika. Inona no azonao lazaina momba ny fahafatesan'ny rojo? Tsy misy, tsy hitako izay ho lazaina. Ny any fantatro dia hoe ny herendozany zanako ny alan'ny zaza sampony iny. Tsy hita olona, tsy hita biby fa dia mampiorikoditra na dia mijery azy aza. Zato filazanao azy. Ie, raha ny marina koa nge dia sitraposy adalàna ny anikala riantsoa e. Inona ny tianao tenenina? Ka matoy ny zaza iny sampiny ohatran'iny dia mazava ho azy fa tsy maintsy nisy ny antony. Vao maika tsy azoko. Ohatra hoe ny kasan'alan'iny zaza iny mihitsy kala saingy tsy nahafaka dia ireny ny vokany. Patrika no mampalahelo. Tsy a, diso avy hatrany ianao fa tsy nanala zaza velively riantsoa. Nanaraka akaiky ny fahasalamany mantsy ary mahafantatra tsara azy satria vao nanomboka ny tsaika tao akibo ny zaza iny nefa nandray an-tanana azy a. Hatray, ajanony ny fiaranao fa io aloha io ny tranoko. Zany ve? Ie. Eny ariko. Dia misaotra indrindra dokotera. Mandram-pioana ramatoa Raely. Hafa le ramatoa iny. Na tsy matika lolo iny. Ie, ka inona zany no tianao fantatra momba azy? Ny fifandraisany aminao e. Ay, raha ny amin'izay indray dia zanany lahy tokana ny tenako. Tia loatra izy ary sarotiny dia sarotiny mihitsy raha vao momba ny resahana. Saro-piaro loatra aminao izy amin'ny mahalatokana anaoko. Ka mazava ho azy zany e. Hita taratra amin'ny fiatsiny sy ny fitondran-tenany zany. Fony fahatanorana aza matetika izy no mahavita amin'ny famaly na miady amin'ny olona mihitsy noho ny amiko. Zany a? Ie, anisan'ny zavatra faran'izay tsy tiany sy tsy zakany mantsy ny maheno aho hoe taraina. Saingy alany koa ny mahita miady saina na hoe manana olana kanefa tsy miteny aminy. Karaha zany ohatra mahaliana ny ahafantatra izay mety ho fihetseham-ponina nandritra n'ireny sedra goavana ny lalovanareo sy riantsoa ireny a. Eny e, na dia nalahelo ato koa azy izy a. Afaka ny hanao inona nefa e. Kanefa raha ny fahamaritana ho azy tetsy amboniny ny zohina dia azo inoana fa betsaka ny zavatra mety ho vita ny manoloana n'ireny fahoritsaina lalina ny ainanao ireny a. Eny e, mety ho marina nge zany e, saingy tsy nisy azo ny atao ankoatra ny hoe fakaherezana dia izay. Patrika, dia sanatria ve ka hamofony io zaza fafy io ianao e? Tsy ekeko izany ka. Dia zahay teny izay no averimberiny amiko matetika. Raha fitinina dia tia any reniko e. Tsy misy ankoatran'izay. Tia loatra tokoa ianao e. Raha lazaina amin'ny teny hafa maka ala izay mampahory anao mihitsy izy. Inona moa zany no tianao hatongavana amin'izany? Dia ilaza ve ianao hoe novonono ny rojo satria ny fieritreretana ny momba azy ny fototry ny adi-tsaiko? Zany no tianao lazaina ve? Ngamba. Ianao no lazan'izany fa tsy zara. Ohatry mama. Ay Patrika, mandrosoa ianao e. Ie.
Manaona aloha mamy, salama? Miezaka no salama letsa. Ay, tsara zany. Avy niresadresaka tamin'ny maefa tatsy amin'ilay resto tatsy aho dia nanaroatra kely ny vily aty amin'ny mama ty. Ay, Hein? hitako no mba ohatran'ny lasa niova kely ianao izany androany anaka. Ohatry, fa niovahoana akory mama? To mba lasa netinety ery ny zanako fa tsy toy ny teo aloha marina. Zaho mihitsy no mendrika ho zanako fa tsy le Patrika vao niteraka ray dia mango rery sy tsy mahavatena. Mama kotsy. Hitako. Hita taratra sahady fa afa besatra tanteraka ianao zao. Afa joga sa Za indray nareo a. Ny tsy mahay intsony ihany rojo ny ray izao no tianareo tenenina amin'izany fa haiko. finina indray. Iny ihany no saika nampivary lavanao teoko. Fa efa nyteny mahefa tokoa ianao teo. Ianao ve tsy mahita hoe ohatran'ny lasa hafahafa be zany izy? Fa inona zany ny zavatra tsikaritry mama aminy? Tsy haiko ka. Ohatran'ny lasa tsy dia azoazoko zany ny fietsiny. Eny e, tsy afeniko fa nazaha koa aza ohatran'ny hoe mba nahadinika an'izany ihany a. Efa hatramin'ny fotoana nitondrany Riantsovoka no efa nahatsapako fa lasa ohatran'ny hoe tia miditra lalina amin'ny fiainana izany izy. Ohatran'ny hoe tsy mazavazava mihitsy e. Mba mailo ihany anaka. Fa nitsikitsika hono ange tsy mandihy foana fa ao raha e. Ny amin'ny Riantso indray ve no tia mama ho lazaina amin'izany sa inona? Finina indray e. Tsisy an'izany fa ny anareo koa dia efa mandeha lavitra loatra ny sainareo ko. Ka mba miteny ihany ako. Eny e, tsy atao magaga koa nareo ko. Riantso a? Oay, dokotera marina. Salama. Ie, salama tsara. So fa fakahititsika fa mila miresaka aminao. Resakinina. Momba ndray elirafozanao. Sa tsy mety? Nahoana moa tsy eto saingy tsy afaka miresaka aminao aloha raha zaoko. Fa ahoana? Maika nga ianao? Zany fa tsy lavitra eto ny toeram-piasan'i Patrika dia tsy tiako so dia hita mitsikako. Vao avy any amin'ny mihitsy aho io. Fa maninona raha hitany? Raha marina dokotera dia tsy avelany ifandray aminao tsony ah. Ny antony indray tsy haiko. Tsy azoko. Fa nahoana ny raha tsy ifandray amiko intsony ianao? Tsy fantatro fa tsy mbola nahazoko fanazavana feno taminazy e. Tsy tiako fotsiny ozy izy fa aleo mitady dokotera hafa dia tsisy fanazavana. Zany? Fa raha ohatra hoe tsy maintsy resaka amiko ianao dia tsy maninona fa afaka mifanao fotoantsika dia mitady toerana azo antoka fa mba tsy ho hitany e. Izay fa avelako ianao aloha mandram-piona. Riantso a? Andraso aloha. Tena tsy nerika tsony izy marina. Mahagaga koa izay nataon'i Patrika izany. Tsy mahazo mifandray tsony izay sy Riantso. Fa ahoana? Sa no za mikaroka ny marina momba an'izany no tsy tiany? Hafa mampiahiahy koa izany. Patrika, fa naninona ny taraiky be vao tafody efa amin'ny enina sasange izao e. Ny asa fa tokony hanao inona indray moa? Sady taraiky izay vao nirava. Otry, fa naninona koa ianao? Misy olana nga? Tsy za ve no tokony hametraka an'izany fanontaniana izany? Raha misy izany, anjaranao no milaza azy amiko. Tsy azoko. Inona ny tianao tenenina? Inona ny tianao fantatra Patrika? Ny tiako fantatra? Ie. Tsotra. Ny abobo ny tantarainy mahefana ho an'keo ny tiako fantatra. Zany. Mahefa? Zanga moa ny aona tamina. Sura avy ianao fa tsy mandainga amiko. Eny e, sendra mba mifanena fotsiny izay dia mifampiaraba dia izay. Ay moa. Sady nahoana koa moa izany raha anao tsy resaka aminy e. Tiako fantatra aho fa tsy manana olana amin'ny dokotera mahefa mihitsy na kely azy. Ka izay indrindra e. Dia mbola tsisy olana dia aleo misoroka mihitsy. Fa inona nefa ny problème anao aminy e? Mba azoko fantarina ve? Be dia be rangaha fa saingy tsy voatery hoe ho fantatrao daholo izany rehetrarehetra izany a.
iza koa moa mahalala raha izy ihany na tonga ny rojo kely ho sampinoatran'iny. dia izao ve ianao vao miteny an'izany? Dia izay eritreritra maniditsidina ohatr'izany ve no Maninona? no hoe ahatonga anao hanapa-kevitra hamarana ny fifandraisantsika aminy? Tsy mino an'izany aho. Ary ny mahagaga dia izao. Maninona? Tsapako hoe voakasika be zany ianao raha vao hoe ny momba mahefa ny resantsika. Inona no tianao hatongavana? Tsy haiko hoe tena ohatra ny manahy mihitsy aho sao dia sanatry marina ihany ary le nylazay mama. Ninona ny marina? Asa anjaranao no mitsotra amiko raha ohatra ka hoe sanatry tena misy tokoa zany. Hatramin'izao tokoa mantsy a mbola manontany tena foana hoe nahoana mahefa no tsy mijanona miditra lalina amin'ny fiainantsika nanomboka tamin'ny fotoana nitondranao vokan'ny rojo ka hatramin'izao tena misy antony mihitsy aho Patrika, aza ataonao eny nisofiko tsony izany teny izany manomboka masin'andro androany. Efa fantatrao tsara fa tsy tia an'izany any sady mbola tsy mpanao an'izany koa. Eny fantatro nge zany saingy ny zavatra ataonao ihany manery aheritreritra sy mieritreritra mifanohitra amin'izany zany. Ka za tsy maintsy miresaka aminy raha mbola mifankahitsy izay satria tsy misy antony tokony havina vonako aminy Ary eto koa vao mahatsikaritra fa misy marina ihany ny teny hoe lasa niova ianao hatramin'ny nahafatesan-janantsika. Efa ho 3 andro izay. Hitanao zany? Rehefa lasa tsy matoky sy mametraka amiko ohatran'izany ianao dia tratra ny tanjony. Sady ajanony andra nga zany resaka zany fa hono mbola voatahirinao any nga le karine nampiasanao tamin'le nao mbola be vokan'ny rojo ireny? Fa ho ataonao inona? Sy mba fanontaniana fotsiny ny azy zanyko. Tsy haiko na za koa aza nisy fotoana nitady an'iny saingy tsy hitako izay nahaverezana. Ny fifandraisanao amin'ny Ramatora hely no tiako resahanao Ny any fantatro sy izay azoko lazaina anao dia tia ny zanany izy. Sary-piaro loatra amin'ny zanany. Ary veriko fa nozany mihitsy aza angamba no mahatonga azy tsy mahazo azy fa tsy mahazoazo anao ahoana? Raha marina ny tsorina dokotera dia tsy tia mihitsy Ramatora hely Tsy nankatony fanambadiana sy Patrika nge izy saingy tsy afaka nanao inona teo anatrehan'ny fisisihan'ny Patrika tamiko. Nga? Dia hatramin'izao ve? Ie! Fa inona hono ny antony? Tsy haiko tsy fantatro mihitsy. Ny hevitra hoe efa natoraly eo amin'ny vinantovavy sy ny rafozam-bavy ny tsy fifankazahoana. Raha natsikaritra ianao dia tsy mba nikarakara zany mihitsy izy nandritra ny fotoana nitondrako voaka. Eny fa na dia nampifana aza tsy nataony akory. Eny vao marika tokoa aloha zany saingy tsy no alaligniko loatra izay antoniko. Dia fantatrao izy izao. Ary ianao ahoana ny fihetseham-ponao manoloana an'izany rehetrarehetra izany mba mahazaka azy ihany ve ianao? Tsy dia mametraka olana amin'ny loatra satria tsy izy ny vadiko fa ny zanany. Ny fahafantarako fa tia sy manaja Patrika dia efa ampy ampilamina ny saiko. Zay aloha Niezaka ny tsy namaly azy mihitsy hatramin'izao. Eny fa na dia hoe matetika aza mihoatra amin'ny fefy ny zavatra ataony sy aheriny any amin'ny tsy hitako any. Nisy fotoana aza Patrika, toa tsy mino mihitsy aho hoe tena zanako tokoa zany zazy zany no niteraka rojo dia maika nanamafy ny sain-dratsy ny fahitana fa tsy normalina ny toe-batan'ilay zaza. Dia hitaizan'iny zaza sampin'iny zany ianao? Hitaiza zana-baratra? Mama, mba fieperikely ihany no vavanareo fa zafikelinareo nge iny Maninona? Zanyko. Azafady, tsy niteraka sampina ary tsy nanantaranaka biby olona ihany koa lazaiko anao zany. Ka atahoana re? Efa io no anjara dia tsy azo lavina. Anjara. Mampalahelo loatra ianao tika. Tena azonody mihitsy angamba ianao ka. Hatramin'izay nanambadianao ny kala-mpamosavy. Andrekakio raha
Ely, ay ve ka nisy an'izany rehetrarehetra izany dia nahoana ianao tsy niteny raha tsy izao? Satria vao izao misy ny antony tokony hitantarana an'izany aminaoko. Dia sanatria ve ka nirafozanao no namono androjo noho ny fiheverany fa tsy niteraka zaza sapiny ohatran'iny Patrika? Asa, engany mba ho diso ny ayahanao fa raha sanatria tokoa izany no marina. Elako tsy ny sahady fa tsy afaky ny angina sy andefitra tsomy mihitsy a. Oka aloha ia fotsiny ny atsika fa aza atao mampiova amin'ny fifandraisanao aminy izany. Azonao tsy hitsahatra ny anadiady sy hitady porofo aloha tsika. Mankasitraka dokotera, mahatoky anao a. Ilozako amin'izay ngamba aloha ianao fa efa miariva ihany koa ny androko. So dia hiaya zavatra tia indray Patrika. Eny ary. Loza fa efa amin'ny 9 sahady izao. Aleo maka taksi etsy amin'ny parikina avy hatrany fa taraiky be ka. Oay ziny. Oay, mamy. Fa maninona ty ianao? Ndray, fahatsindriva izao no tokony hametrahako an'izany fanontaniana izany. Everiny kala fa tsy hitako moa nareo sy mahefa nanoko resaka tatsy amin'ny hôtelin'ny mpifankatia tatsy. Tena tsy napoziko navita nanara-maso aty ramatoa ty. Ny hevitra mantsy kala fa raha hiafinafina aty amin'ny toerana mangina aty dia tsy hisy ahita. Izany ny fanisako tsahana nataondry an-tsanako a. Azafady fa tsy ny hevitra ny anafina an'izany mihitsy aka. Izany hoe marenina eo efa tratram-body omizao ka mbola mamaly ihany. Izao tokoa mantsy ny zavatra ataony tony aty amin'ny takotakona aty dia avy eo ny zanako tsy manatsiny ny terena hitaiza zanabaratra. Terena iomby biby olona, vehivavy tsy saina, mpamosavy. Indriko sy ny zanako indriko mihitsy no mitovika, samy tsy mendrika ny velona. Tsy teo afa-baraka eto fa aleo mandeha ka. Taksi! Niezaka nanadio ny eritreritro ihany saingy be loatra ny fanontaniana amin'ny famaofao atao an-tsaiko ka aleo tonga dia tsoroka aminao ny ahako. Inona ny tianao lazaina dokotera? Lazao malaky fa zaranao aza mba nampidiriko hatrany ianao. Marina, izay ny ahatongavako eto. Ka ny marina inona? Sa ny marina momba nareo sy riantsoa? Izay no tianao lazaina amiko? Tsaratsara kokoa nga marahany amin'ny Patrika ianao no mitsotra an'izany. Aza viliny ny resaka fa tonga dia tsoro raha tena ianao tokoa no namono sy nahafatany zanaka riantsoa e. Ahoana tsara hoe dokotera? Fa efa naviaiza moa no asahianao milaza an'izany. Dia tena tsy hampahambana mihitsy akory Miala tsiny fa ny zavatra hita amin'ny masoko sy ny renin'ny sofiko ny manery hevitra an'izany. Ka nananao porofo nga zany? Andala-pikaroana an'izany rindritsika izao ary aza maika fa tsy maintsy iseho aminao ihany ny marina amin'ny fotoana mahamety azy, indrindra moa hoe mitombona tokoa ny ahihako Ka tonga nameloka amin'ny zavatra tsy misy porofo izany no ahatongavanao raha azoko tsara? Tsy mbola nanameloka an'izaniza ary tsy manam-pahefana anao an'izany koa. Anadiady marina no alehako eto ary tiako mampafantatra anao fa tsy maintsy ho fantatra izany na ho ela na ho haingana. Tena aferanao manokana izany ka tsy hidirako lalina, saingy mba mahaliana ihany ny antony mahatonga anao an'izao Satria tsy olona materitreritra ka sarotra amiko ny angina manoloana ny tsirarina. Tsy avelako hirihiry ao ambadiky ny alahelon'ny hafa ny olomeloko. Mazava aminao. Fony mbola tao akibondreny iny zaza iny no efa nanomboka ny ova ny fihetsika eo nanoloana ny riantsoa. Betsaka ny vehivavy mitondra voka no raisinao an-tanàna tamin'izay. Saingy riantsoa rery no navahanao tamin'ny maro. Ary noho ny matindray aza ilay zaza dia jereo fa ianao ny voalohany tsy mahatombona. Ora matora ela, inona ny tianao hatongavana? Iza ny mahalalako? So tsy Patrika no tena rain'iny zaza iny. Fa iza? Asa? Fantatro fa miezaka ny manodikodiny resaka ianao saingy tsy mahasaka na tsy ilazan'izany fa mampiahiahy ianao. Mampieritreritra sy tsy mampilan-tsaina ny momba anao.
satria tianao loatra ny zanakao lahatokana ary fantatrao tsara fa niteraka fahoritsaina goavana tao anatiny momba ny rojo dia tsy nampisalasalanao no namafa ny fisiny. Riatsoa moa efa alanao raha teo. Sanatria dokotera tsy mitombona Tsy izany. mitombona ozy ianao saingy ny vava tsy ambina fanaonao amin'ny riatsoa dia efa manamafy ny fahamarina an'izany. Ampy izay dokotera. Lasa ianao mivoaka. Patrika, Lasa ho ah. ay tonga ianao. Tsy mivoaka eto aho raha tsy tsorin-dreninao amiko ny tena marina. Marinininy e. Aza ampidirinao amin'izany mihitsy ny reniko fa tsy misy fatany momba an'izany na dia kely akory aza. Ahoana no asahinao mitompo teny fatratra fa tsy mahalala ninninina momba izany raha matoa io kanefa raha mahalala ny fahakalany an'ny retsosorotso sy ny fahavelony. Satria reniko io e. Reniko io ary tsy mpamono olona izany koa izy. Ary lasa rangahy ianao mandeha any e. Ary aza mihevitra ny verina tsony e. Mamerina ny fialantsina trano tamin'ny fihetsika malireny ry maman'i Patrika. Tena neti-po loatra dia lasa nahateniteny foana ny sady nanendrikendrika anao. Tsara rehefa tonga saina ianao dokotera. Ary lazao izay antondianao fa tena maika io. Tsotra ihany e. Talohan'ny fotoana nahafaty an'ny rojo nisy zavatra voamarika ao ve? Izany hoe taloha nandritra ny sabotsy 1 May ny alina io daty io mantsy ny maty rojo. Tsy nisy ka. Tena azonao antoka ve? Nisy zavatra tsaronao ve ohatra? Andraso hoe ny tolakandro ny sabotsy 1 May. Miainanao nisy inona raha matora hela? Tonga tany amiko Patrika ny sabotsy tolakandro somary gaga ihany tamin'izay satria nahenoko fofotoka izy tamin'izay. Sambany tamiko izany satria zavatra tena nyfadiana hatramin'izay ny alikaola. Marina tokoa izany satria izay rolahy mihitsy niaraka ny sotrosotro tamin'iny. Ay, tena mba tsy napoiziko mihitsy ny ahitanareo amin'ny tony toerany tonitra Patrika. Tsy azoko. Fa natokana ho an'ny olona ohatry ny ahoana moa izany ny bara. Mba talanjona ohatranao ihany koa noho ny fihetsika io saingy azoko ihany rehefa nilaza tamiko izy fa te hamono eritreritra noho ny adi-tsaina goavana nandifotra azy. fa ny tena tsy mampino ahy dia ity Hoe ahoana raha matora hely? Niaraka taminy rojo ary nilaza mihitsy azy izy fa hitondra azy andehandeha hono. Zay no tena antony-diany tany amiko. Ie? Mitondra ny rojo andehandeha hoe? Ino a? Kanefa dia zavatra anisan'ny tsy fanaony ary tena nahamenatra azy mihitsy nitondra ny zaza iny nivoaka. Eny fa na dia mihidy anaty fiara aza. Ka zay indrindra e. Fantatro fa sambany teo amin'ny fiainana nanaovana an'izany saingy zay no antony tsy fantatro. Mahagaga. Mahagaga tokoa. Ny mampametra-panontaniana azy ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia hoe nahoany rojo ny maty iny alina iny. Ora maromaro tao aorianan'io tranga tsy fahita io. Inona no azonao anampiana an'izany fitantaratra hely izany? Raha marina voalohany teo amin'ny fiainanay tokoa no nahitako azy nanao fihetsika ohatran'izy saingy tsy nasiako olany loatra izany satria efa raha malala ny zava-nisy. Patrika. Azoko fantarina ve hoe nanombokoviana indray mivadiko ny lasa nandray alikaola? Eny e. Sendra tafahoany zasy maefa dia mba niaraka amin'ny fandombera kely e. Kanefa aza manahy ianao fa tsy hisy intsony ny fanondroany amin'izany e. Nilaza fa hiezaka ny ovy izy. Ho ataoko fanao manomboka izao izy ny mitondra ny rojo mivoaka rehefa mba tafody aloha ohatr'izao Dia tsy nisalasala ianao namela azy mianaka? Navelako tokoa saingy tsy napoziko hoe ho any amin'indray hely ny anton-diany. Efa maizina ny andro vao tafaverina tao an-trano izy mianaka tamin'iniko. Riantsoa, kely sisa dia hifaran'izao lalan-tsarotra lalovantsika izao fa
matoky ahy ianao. io teny io no tsaroko ny lazainy farany talohan'ny natorinay ary ndrisy fa mora vitsy tao aorianan'izay dia nandao anay mivady rojo kely. Tsy azo inona hoe kisendrasendra ny fanjon'ireo zavatra tsy mahazatra ireo e. Izao vao tena afaka milaza tsy ampisalasalantsika fa ndray amin'izy mianaka ny nanam-poizina ny zanaka ao, na ny rainy na ny renibeany. Tena mahaliana any ahafantatra ny toy ny fitantarahanao ny zava-nisy ny sabotsy tolakandro. Ka angamo tsy efa nitantaraka anao daholo ny momba an'iny e. Tsy misy tsony azoko lazaina ary na misy aza inoko fa tsy hahaliana anao akory. Izay zava-nitrangana andritra iny fotoana iny dia nahaliana daholo e. Eny fa na dia izay heverinao kely indrindra azy mba izao tadiana aloha raha mety raha matora hely a. Ohatra hoe ny sakafo taty aminareo ve izy mianaka na tsy haiko e. Tsy ny sakafo taty izy. Efa mahahinana vetikanina ve ty zanaka malezolezo ty e. Misy mofo mamy ao anaty frigo ao. Oka izao fa tsy mihinana an'izany iro mama. Confiture na yaourt ohatra nytony ihany izao no tena tiany. Hitanao? Jerenge ny fitazomany an'ilay boaty e. Yaourt? Zany hoe sakafo mivatsian'i Patrika ho azy zany io yaourt io? Izay indrindra. Zavatra efa nividiany tany an-dalana tany no netiny taty amiko fa za tsy nanome ninninina azy mihitsy tamin'iny ka. Zany ve? Raha zany nge dia sanatria ve ka raha matora hely omenao alalany savany tranonao ve ahoana? Zany hoe Tsy tena ilako tsiny fa tsy niomana amin'izany mihitsy eny ary tsy maninona angatadalana fa veloma ianao misaotra na fohy fotoana ao anahy tsy tsikatra ely akory ny tsimponako an'ity boaty ity tao anaty dabapako ny teo anjoro-tokotany. Boatin'ilay yaourt izay voalaza fa namahana amin'ny Patrika ny rojo sy sabotsy tolakandro 5 andro lasa izay. Ny sombin'izay tavela tamin'io boaty io no nahafahako nanao ny analizy ary avy amin'izany nahafantarako fa tena nisy poizina mahery vaika tokoa ny yaourt nomen'i Patrika an-janany. Efa mazava daholo ny zavatra rehetra saingy tsy maintsy resaka aminy mba hanamarina izay tena zava-nitranga marina. Hodiko tsy mahafantatra na inona aloha. Patrika, metsena tokoa ianao. Dokotera. Ahoana? Tonga indray ilay ty. Ary aizy madama? Any an-trano izy e. Dia raha misendray metsena. Nitondra matavy zany. Hitako fenofeno ery mantsy ny aronako. Ao e. Reo. Bandy tsy mahalala fomba tsy. Ie, ary ianao avy nividinina tato? Reo yaourt vitsivitsy ihany. Le sakafo fihinanareo mihitsy. Fihinany rojo tamin'ny fahavelomany reo? Nga, tokoa moa. Endry izay mbola tadidiko tsara le tolakandro ny sabotsy nitondrako azy nandehandeha tany amin'ny mama. Na mpitondra yaourt anay mantsy ry antsoa tamin'izay. Efa velona ny tomobila fa andehandeha amin'izay izay e. Raso aloha, efa nisy goteny manko azy ao anaty frigo ao. Oeto ny sao dia nona any izy. Raso fa laiko vetivety Okey ary, angana ianao. Ahoana tsara hoe ry Patrika? Zaniko. Zany hoe zavatra nampitondrain'ny antsoa zany menao azy tamin'iny fotoana iny. Ary raha ny fahazoko ny teninao teo dia hoe zavatra efa manome mihitsy le izy. Fa inona zany no mahataitaitra anao amin'izany dokotera? Tsy azoko mihitsy ianao Aza hitako ka. Andriamanitra ry antsoa.
ry atsoa ve? Oda ry atsoa! Oay, dokotera, nanaitra koa ianao a. Variana loatra koa. Efa ela nga ianao no nijoro teo ambaravarana teo. Dry, ary avy nitomanga ianao zany? Ka tsy nitomany zany a. Azoko fantarina ve ny atondianao aty aminay? Toa ohatra ny tampoka be mantsiko. Tsy misy fa mandalo dia mba mitsidika. Zany. Mipetrapetra ary fa haka zavatra hosotroinao atsy an-dakozia e. Vetivety a. Ie, misaotra indrindra. Difo malaky any an-dakozia izy kanefa tsy karotry na mafamoramora ny takola mbola mandony ranomaso. Tsy fantany fa efa ela nijoroako teo atokonana ary ny voadiniko avy koa ny fihetsiny noezahana fenina sy tsy misy pahita. Le tavoahangy kely. Vao nahenony feoako nanao tetsy ambaravarana izy dia noezahana sitrika aingana tao ambany ondana le tavoahangy kely teny an-tanany. Andraso hoe! Ty eto! Tavoahangy kely misy vovon-javatra miloko fotsy. Teny sinoa mivandravandra be no ety ivelany. Zay a dia tonga. Reo, jus dia misy mofo koa reo mazotoa dokotera. Hono ary antsoa? Azonao lazaina amiko ve hoe inona no ato anatin'ity tavoahangy kely ity? Fa ahoana no nahazoanao an'iny? Hitako mipotra vao ambany ondanao tao ty dia niraisiko satria mahaliana ahy. Tsy zany hoe siramamy. Siramamy? Tena azonao antoka ve fa marina izany zavatra lazainao izany? Mazava ho azoko. Inona moa ny antony tokony handaingako amin'izany? Ay, karaha izany ary a. Aleo andrarahana kely reto sakafo nentinao reto dia mba miara-mihinana eto tsika e. Za mantsy tena tia zavatra mamy. Ianao koa fantatra fa ohatrana nahy. Sa tsy marina izany? Anka! Andraso! Zay! Reo ary, mahazo toa amin'izay ianao. Ohatry, fa nahoana mianahana fotsiny? Inona mampianana anao? Sa manandrana akory? Tsy hinana an'io a. Fa nahoana ianao no tsy saminana raha tena siramamy araky ny voalazanao tokoa no ato anatin'ity tavoahangy ity? Tsy hinana an'io aho a. Raha azoko tsara ange zany dia langanao ahy. Ory antsoa, inona ny tena marina? Otray, inona mampitomany anao amin'izany? Satria tsy siramamy ny ato fa poizina mahery vaika. Mitomany ianao satria mibaribary ary tsy azo lavina tsony fa ianao no namono an'ny rojo tamin'ny alalan'ity poziny ity. Avela hoana zava. Inona tsony moa mbola azavainao amin'izao porofo efa mitohaka amin'ny teny izao e? Efa mazava fa poiziny ity no nataonao tao anatin'ny aorta izay nampitondranao amin'ny patrika tamin'ny sabotsy hariva. Niasa tao anatin'ny rojo io poziny io ary nindrisy fa nialina n'iny ihany dia namoy ny ainy ary tsy tana ny ainy le tsy manan-tsiny kely. Tena reny tsy vanina ianao, tsy matahotra an'Andriamanitra. Maefa ho ianao ihalo. Lasa fa eo ianao. Andeha azy saingy tsy maintsy hiverina ary tsy ho zakanao ny fiverenako. Zay fa lasa! Ka tena vehivavy mpamosavy tsy vanina ny ianao? Tena tsy vanina? Eny e, efa napozika ihany fa tsy maintsy ho vita n'iny mihitsy izany ka. Tena tsy mampinondra matora ely a. Tena hoe mpamosavy malemy araky ny filazanao azy. Patrika ny tena nampalahelo ahy e. Nanambady sy niraitra ny tamin'ny olona mpamono olona nandritra ny taona maro. Fa ny fanontaniana mbola manitikitika ny saiko hatramin'izao dia hoe inona loatra ny antony nahavitany Riantsoa an'izany zava-doza tsy fampiseho masoandro izany?
Ka re nefa nilazaiko ianao reny re dokotera. Na nalazazika lasaingy tsy nety. Ka zaza tsy manatsiny tany am-boka aza moa sa namona azy. Maika fa zaza sampiny iny. Za ndray nefa nietreritra hoe noho ny fitiavany ambadiny ngamba satria mihevitra izy fa tsy nakasitrahan'i Patrika ny fisian'izy zaza iny tao an-trano dia naleo ny foanana mihitsy mba hitandrovany fankatiavan'izy ireo. Ka nefa tsy fantany fa tsisy marina tsy hipotry zany ene. Zay nge ho ahy. Hitako moa tsy nety nahazo zaza tsonikala fa hafa-jaza lava. Ay tena nosazian'Andriamanitra tamin'ny ratsy vitany. Anga tsy oroka lika no azo an'iny raha fantatry Patrika zao. Oe, kaloha arotra n'izy mihitsy ange intazako mijoro. Izy iny. Io mijoro eo am-bavahady io e. Andraso hoe. Riantsoa, fa inona foana mbola anarahanao anahy? Maheva, mpiangavy anao a. Inona mbola anarahanao Pesa anahy? ihano ahy ianao fa petsaka ny zavatra tiako tantarainanao. Tsy mahalala ninona akory ianao fa maika ny anameloka fotsiny. Manainga aho miala tsiny a. Mbola tsy te hiresaka aminao mihitsy aho fa lasa ianao mandeha ihany. Mbola feno loatra amin'ny foko ka tsy tiako so dia akastanana anao eo a. Raso alo. Melahy ianao andehanako e. Amelona fiara. Andeha hody alo. Tena manabe a. Tsy mahafantatra zay tena marina fa ny azoko antoka dia nisy olona ny zava ny tranoko nandritra ny fotoana nampifanditra anay sy Riantsoa. Mety ho iza nefa. Mazava ho azy fa tsy jolay satria tsy naka ninona ankoatra le zavatra saripady izy. Le karne. Zay vao tena ho tapaka ny tena lary dokotera raha sanatria izy hamoaka ny tsy ambaratelo. Hitsikafina daholo ny zavatra rehetrarehetra nafenina nandritra ny taona maro. Mila makany amin'ny Patrika azy aho. Tsy maintsy ampahafantarina azy ny marina momba ny Riantsoa. Ohatray, fa tsy le ry mihitsy ve ty tazako manaka anahy ty. Saro-pisaina, aleo ajanona ny daba. Salama Patrika. Dia ahoana hono? Ao miakara aloha e. Saotra rangahy. Saotra. Teny efa haiko mihitsy fa tsy maintsy ho hitako amin'ity lalana ianao a. Saika ho an'ny ampiasanareo mihitsy aho io. Hay. Sa efa fantatrao ny vaovao? Efa fantatro ka. Tena tsy napoizina ny zava-nisy a. Tsoriko aminao fa tena niahiabe anareo telo tokoa a. Ianao Israely ary Riantsoa saingy diso ianao a. Tsy azoko. Diso ho ahy ianao. Diso ahoana? Tsy mahagaga raha tsy natoky ahy ianao saingy ny fahadisoanao a dia nametrahanao ahy tamin'izy mianaka. Fa nahoana? Satria tsy meloka zareo e. Ha? Ahoana tsara hoe ry Patrika? Zany hoe midika ve zany fa... Za indrindra eny ny valiny. Andriamanitra. Patrika? Ianao ve namono ny rojo? Tena tsy napoiziko a. Riantsoa? Tena tsy napoiziko. Riantsoa, nanosipotaka azy avy hatrany aho kanefa ka ianao no tena tsy vanina namono ny zanakao. Tsy vanina? Iza amintsika ny tena tsy vanina? Sasa ianao. Tsaronao ty zavatra tanako ty. Ha? Fa to le karne? Voalazanao. Raha azoko tsara zany dia ianao no nisavany tranoko. Tsy a. Tsy za mivantana fa le olona ny rahako ny rano tena marina. Fa fahefana avy aiza mono nahafahanao nanao an'izany? Tsy za ve zao no tokony ny anontany hoe fahefana avy aiza no nahafahanao nanafina azy ity kanefa ny vadiko no nampiasa azy fonon'izy nitondra voka? Tsy mamaly ianao a. Satria ny manomboka mitamberina tsy kelikely eo andohanao daholo ny tantara rehetra 3 taona lasa zay. So dia mba tsy tokony handray ato koa azy ianao dokotera. Fa ahoana indray? Ka ohatran'ny hanoko fofona toaka izany ianao sa diso a? Jereo fa na ny masinao aza menamena be
so manahirana ka ny konge afaka miandry kely fa tsy maninona e. aza manao izay mampime kory ry atsoa matoko fa tsy sanatria olona mamina varimbarina akory no mandray anao e. Aza matahotra e. Ka hoana tadidy diso natoko loatra anao zay tamin'izany ka tsy nametraka ihana dia kely akory aza tsy nihevitra fa fiainanjanakay no nataonay sorona noho ny tsy fitandremanao rangaty 10 mililitra maraina 10 mililitra ny ariva izay no soratanao ato anatin'ny karneako. Zay indrindra 10 mililitra maraina 10 mililitra ny ariva io boaty raha io sisa nato amiko fa any amin'ny farmasia anao mividy mifanampina asehoy azy fotsiny ny karne iny kanefa to 5 mililitra no misoratra amin'ity boaty sa afaka mandeha amin'izay ianao ka tadidinao satria efa dotony toka ny sotronao sainao ka nampitomboninao avo 2 MB zao mifatra amin'ny fanafody izay narahany antsona andritra ny herinandro maromaro ary fantatrao tsara fa zany ny antony tarika ny fahasembanany zaza tao akibony saingy mitazominao tsy ambaratelonao zany ary zay rehetrarehetra izay dia voapirofo ao anatin'ity karnety daholo satria ny soratananao sy ny tomboka sehanao ary ny sonianao dia hitato daholo zay no nahatonga anao nangalatra n'ity karnety saingy noho ny ayako taminao dia nanapa-kevitra ny ampisava ny tranonao mba hahafantarako ny marina nafeninao taminay ary mbola zany koa no nahatonga anao modina nampy sy nanakaiky anay mba hanakonanao ny zavatra tsy vitanao. Ry Antsoa, zay vao azoko ny antony nampitomany azy. Azo antoka fa hita le pozina tao anatin'ny paosiny blouson-ko ary tamin'izany fotoana izany indrindra no nahatongavanao tao an-trano ka zay no nahatonga anao ny hevitra avy hatrany fa izy ny mpamono olona. Patrika, fa ho ataonao iny ny clé iny? Amaranako ny datin'andronao rangaty zany ianao no namodika amin'ny fiainanay ry le dokotera-ndoza tsy vaniny ty Patrika, ianao koa rangano no mahafantatra ny tsy ambarateloko ka ialako tsiny ajanony mihitsy aloha ny tômôbila. Tsy dia mbola mandalo lala mangintsika dia ajanony malaky ho an'ilay tômôbila. Any ananao rangaty ataovy izay ataonao fa tsy misy fiara-mijanona zany eo ay ka tsy hijanona zany alahy? Za tsy hijanona fa ataovy izay ataonao na miara-belona na miara-maty. Ohatra ilay dia kamy eo mirimorimo be ny zany natolotra ny Malaaimisaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra lohateny hoe IVALOZAKO. Tantara nosoratan'ny Alko Tefson sy Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Tsiry, Iary, Tovo ary Saloy. Nandray feosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.